ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika riavako malalatra ity alatsinainy fa 20 ny volana desambra ity mbola anatin'ny fotoanan'ny adventy isika ary dia manona ny fetanan'ny tompo izay natolotra antsika tamin'ny raha zany adventy zany eto-panarahana ny mofinaina ny epistily ho an'ny Hébreux toko 7:1 no mofinaina antsika riavako. Epistily ho an'ny Hébreux toko 7:1 fakitsika aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany ry rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevero ny apôstôly sy mpisorona be izay ankehintsika dia Jesosy izay mahatoky ny nanendry azy tahaka ny Mosesy koa tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao miendrika anamboninahitra no Mosesy araka ny anana ny mpanao trano voninahitra bebe koa no ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy misy mpanao azy, fa izay manao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo mahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola lazay. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika ny tranony. Raha zontsika mafy hatramin'ny faran'ny fahasaina sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy 5 sy ny andininy 6. Andininy 5 manao hoe fa Kristy dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika no tranony. Fa Kristy ny zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika no tranony. Asehon'ny epistily any Hébreux fa Jesosy Kristy ilay efa naseho tamin'ny alalan'ny Mosesy tany am-piandohana. Tandindony Jesosy Kristy Mosesy, ary Mosesy izay mpanapaka ny tranon'Andriamanitra rehetra, ny filazan'ny epistily any Hébreux azy tamin'ny fotoan'andro dia Mosesy no mpanapaka mpitondra ny zanak'Israely rehetra, ary minanam-pahefana mihitsy aza tamin'ny fitsarana ny zanak'Israely rehetra, ny menany zany fahefana zany izay le mpanapaka, ary ny ankinany fiainany zanak'Israely namakivaky ny hevitra. Izay sary zay no tenen'ny epistily any Hébreux eto hoe tandindony Jesosy ange i Mosesy. Ary dia aty amin'ity epistily any Hébreux ity izay everina ho mpianatry Paoly na olona nanaraka ny fampianaran'ny Paoly no nanoratra azy. Tsy Paoly mivantana akory no nanoratra azy, fa everina fa ny mpianatry Paoly itsika teo. Ary amin'ity andininy 5 izay vakitsika teo ity hoe mampitany olona na ny kristianina na ny fiangonana amin'ny tranon'Andriamanitra, dia tsy hafa fa tena teolojia amin'ny Paoly mihitsy. Paoly milaza hoe tempolin'Andriamanitra, fa ny epistily any Hébreux dia manao hoe tranon'Andriamanitra. Ary dia hotsika manao hoe mpianatry Paoly mihitsy ary voambolana fampiasan'ny Paoly no matetika hita aza ao amin'ny epistily any Hébreux. Fa eto ary dia toa mifanojo amin'izany fampianaran'ny Paoly zany ny ampianarana ny epistily any Hébreux hoe Jesosy Kristy no mpanapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika no tranony Jesosy Kristy. Ny hoe mpanapaka eto isika teo dia milaza fahefana, milaza fandaminana ilay tranon'Andriamanitra. Raha oharina amin'ny ity epistily any Hébreux ity zany tsika manao hoe amin'ny fijeriny epistily any Hébreux dia ny hoe ny kristianina tsirairay no fonenan'i Jesosy. Ny kristianina tsirairay no fonenan'Andriamanitra. Ny kristianina tsirairay no trano itoeran'Andriamanitra. Tsy tokony adinoantsika fa ny epistily any Hébreux dia nosoratana ho an'ny jiosy kristianina tao Jerosalema. Fiangonana voalohany tantaraina ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly faharoa, ilay fiangonana niombona tamin'ny antsoina hoe Kolonia, ilay fiangonana izay ny fampizaran'ny manta sy ny masaka,
ilay fiangonana izay niombonany avokoa ny fananany rehetra, io no nanoratana ity epistily ho an'ny Hebreo ity, fiangonana jiosy kristianina. Io fiangonana jiosy kristianina ireo zay nahita ny faharavan'ny tempoly. Tsy tokony adonontsika fa rava ty amin'ny taona 70 ny tempoly, ary ireo jiosy kristianina reo zay ahita ny faharavan'ny tempoly. Raha izay, fa le jiosy kristianina reo koa zay tsy tena nahazo toerana firy intsony tao amin'ny tempoly. Ireo jiosy kristianina reo koa tao zay nanome toerana ny tempoly. Ireo jiosy kristianina reo koa zay nanomboka nahataka tamin'ny tempoly noho ny finoanan'i Jesosy. Dika zany dia tsy tokony adonontsika mahafiangonana jiosy kristianina ny tao Jerosalema tena nanome toerana ny antsoina hoe tempoly izy. Azo lazaina ho ivon'ny fivavahana jiosy ny tempoly. Ka na ahoana dia isan'ny mbola nanatoerana tao anatin'ny kristianina tao Jerosalema ny tempoly. Tsy mahagaga raha toa ka mananala elo izy manoloana ny tempoly. Mananala elo izy manoloana ny mety ho nitondran'ny zanak'Israely na nitondran'ny jiosy sy ny sadoseo ny tempoly mandeha amin'ny tsy fahamarinana, asa fitaovana zay ataontsika hoe mampiataka ny olona indray ary amin'ny finoana, satria tsy ninon Jesosy ny jiosy tao Jerosalema ny ankamaroany. Dia misy rahatrapo anaty zany tao anatin'ny jiosy kristianina tao Jerosalema manoloana ny tempoly, ao ny nahataka ny tempoly noho ny finoanan'i Jesosy, ao ny voatery niataka ny tempoly noho ny finoanan'i Jesosy, ao ny voatery ho tsy maintsy nitoetra teny ankianjan'ny tempoly, ary tao ary zany mety nala elo mihitsy noho ny fitampitsorana ara-panahy tao amin'ny tempoly. Ateoriana dia isy niala elo sy ny rahatrapo noho ny fahitana ny faharavan'ny tempoly tamin'ny nidirany Titus zay général romain nandrava ny tempoly tao Jerosalema. Dia eto ary dia nakisaky ny epistily any Hebreo zany ny ivon'lay finoana, lay finoana jiosy ny ivo teo amin'ny tempoly teo, dia toy ny lazana manao hoe aza mananareo. Ny tempoly mety ho rava fa nataon'olombelona ihany io. Ny trano mety ho rava fa nataon'olombelona ihany io, fa ny trano tsy mety rava, ny tempoly tsy mety rava dia nareo. Zany hoe ilay tempolin'Andriamanitra hita maso teny ivelany dia nafindra ny tenenina manao hoe tsy ho angeny tena tempoly natao tanana ihany io. Tranon'Andriamanitra io, fa ny tena tranon'Andriamanitra dia nareo. Tsy tokony adonontsika fa itsika manome anarana hoe tempoly na tranon'Andriamanitra. Fa ny soratra masina dia manazava mihitsy fa tena trano fivavahana ny tempoly. Jesosy tsara Jesosy rehefa nakatra tao Jerosalema dia niteny manao hoe soratra masina dia milaza fa ny trano raiko dia trano fivavahana. Trano fivavahana zany ny tempoly. Ny tempoly Jerosalema raha Jesosy miatrana fanontaniana dia io Jesosy manao hoe trano fivavahana io. Eto koa ny epistily any Hebreo dia manao hoe tranon'Andriamanitra ny olombelona. Tsy hoe trano fivavahana ny olombelona ny kristianina zany, fa tranon'Andriamanitra. Mihoatra lavitra no ilay tempoly ndray ary zany. Lay pino. Ny tempoly dia hoy Jesosy hoe trano fivavahana io. Na ndraiky nanao an'io trano fivavahana, fa nareo manao azo tsy firen'ny jiolahy. Dia hoy ny epistily any Hebreo zany milaza amin'ny kristianina manao hoe nareo tsy trano fivavahana, fa tranon'Andriamanitra. Fonenan'Andriamanitra. Le afaka malala averimbelon'ny Paoly amin'ny takatasoan'ny Korintianina manao hoe aza donona fa tempolin'ny fanamasina ianareo, ka tokony mitandrina tsara ny tempolin'ny fanamasina, mitandrina tsara ny tranon'Andriamanitra dia ny tenanareo zany. Eto afaka malala dia amin'izao taona amin'ny faran'izao dia misy toe-tsaina tsy tokony adonontsika mihitsy amin'ny fandaharam-potoana antsika rehetra. Hoety mamarana ny taona, na ara-panahy io, na ara-nofo maha olombelona io, na ara-tsaina maha kristianina io, dia ny tsy tokony ho adononao anatin'ny fandaharam-potoananao dia izao hoe tranon'Andriamanitra ianao. Raha tranon'Andriamanitra ianao, inona ny fandaharam-potoana hoentinao mamarana ny taona? Raha tranon'Andriamanitra ianao, inona ny fihetsika na toetra hoentinao mamarana ny taona? Andriamanitra tsy mamaly anao mihitsy, tsy miteny mihitsy hoe aza mifaly.
matony meny fifaliana matona ataony mitsika matona dia tena natao hifaly fa ny fanontaniana mipetraka tsy miaza mifaly na mifaly tsy zay loatra fa ny hoe inona ny sahaza inona ny mendrika inona ny tsy tokony atao inona ny tokony atao manoloana ny hoe tranon'Andriamanitra isika de eto ary de napetraka epistile any Hébreu tsara aloha zay ho iaingana fototra zay tsy dikevitra zany zay tranon'Andriamanitra ianao tranon'Andriamanitra isika fa izao raha tranon'Andriamanitra ianao tsy za zany ny mpanapaka fa misy mpanapaka de hoy l'épistile any Hébreu eto hoe Jesosy no mpanapaka raha Jesosy no mpanapaka ilay tranon'Andriamanitra satria ianao efa vita batisa ao anatinao Jesosy tranon'Andriamanitra zany enao tranon' Jesosy izy zany manapaka Jesosy ny filazan'ny epistile any Hébreu azy ampahery anao ary de farafahakeliny de reto zavatra telo reto no ataon'ilay Jesosy mpanapaka eo amin'ny fiainanao voalohany de izao Jesosy mpanapaka ao aminao de mitaky fahamasinana izy no manapaka de izy zany no mibaiko de mitaky fahamasinana izy Jesosy tsy mipetraka ao amin'ny trano maloto zanatria ny olona miady zany mpanjaka tsy mipetraka ao amina trano maloto fantatrao zany ary Jesosy eto de hoarina mpanjaka mpanapaka no zany mipetraka ao amina trano madio izy inona ny fandaram-potoananao zany amin'ity taona ny farany ity diovy ny fo zay ny mendrika an'ilay Jesosy mpanapaka madio fo folo andro sisa de tapitra ny taona lasa zay ny 500 andro diovy ny fo fa aza entina miatrika aza tsenaina amin'ny fo maloto lay mpanapaka lay taona vaovao diovy ny fo inona ny toe manadio fo mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra nga nety foana natao tao anatin'ny 500 andro zay nga nafinaritra foana no ataontsika hoe nafinaritra n'Andriamanitra mandrakariva za rehetra ny tiavina anga koa tanterakaraka ny tokony ho izy daholo ny sitrapon'Andriamanitra nga nahafaly ny hafa koa no zany de diovy ny fo manadio de nao sy Jesosy mifona amin'ny Jesosy mangataka ny asan'ny fanamasina diovina ny fo mamela am'izay mety ho fahatezeran'ny olona zay mety misy olona nanahirana anao mihitsy sy laozany zany ny fiainana tsy voanao rery ny tratran'izany hoe misy olona manahirana zany Jesosy raha tratran'ny olona manahirana impiry ny fandrian'ny olona fanontaniana impiry ny fidian'ny olona enjera impiry koa Jesosy ka izy isika no tsy ahita olona manahirana tsy ahita fiainana manahirana tsy hita zavitra manahirana tsy ahita fiarahamonina nahita zany Jesosy zany atrika an'izany ka maika fa isika ka nahoana no andoto fo diovy ny fo mahaiza mamela mahaiza mifaly ho tsika manao hoe madio fo madio trano madio zay no angatahan'i Jesosy mpanapaka fa ny faharoa de izao raha itsika ny tranon'Andriamanitra madio tsara sika ao Andriamanitra ao Jesosy mitoetra ao Jesosy tsy ianao ihany ny manadio azy fa matoky fa miaraka manadio anao io fonao io mihitsy Jesosy ny fanahiny ampitoerana anatinao de mahatonga anao manaiky io dioviny rehefa misy fanamasina ao anaty de manaiky io dioviny manaiky io diso manaiky anitsy manaiky hifaly zay le rehefa madio fo fa ny faharoa de izao ao anatinao ary Jesosy madio ny fo madio ny trano de atao inona izy mpanapaka ny miaro azy hadio lalandava mpanapaka ny miaro azy mpanapaka ny manao fandaminana maro samihafa misy mpanompo maro samihafa zay mampanapaka azy ampiasain'ny mpanapaka hikojakoja anao hiaro anao zay ny ataon'ny mpanapaka miaro anao sy mamelona anao ravako malala raha te-polon'Andriamanitra sy tranon'Andriamanitra ianao voadio itoeran'Andriamanitra de matoky fa izy no hikarakara tranony angenao ianao raha mahafantatra hoe mba manadio trano ny farany taona ianao raha mahafantatra hoe mba tokony ho asa sasana ve ny rideau sasana ve ny anao grand ménage ve zay tsy mandeha ho azy amina olona nanana fanabeazana tsotra fotsiny azy ka maika fa Andriamanitra no atoro an'izany amin'ny fiainanao hikarakaranao izy matoky hikarakaranao izy tranon'Andriamanitra ianao aza mahafantatra manao antsoiny hoe entretien
fikojana trano de Andriamanitra tsy alalan'izany fatany ny kojakojananao ho kojakojainy tokoa moa zany fa mateza dio fo de apetrano etrano izy fa ikojakoja izy zany hoe karakaranao izy aro anao izy amelona anao izy anao zay ahatsara endrika ny fiainanao izy zay le hoetran'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mipetraka amina tany ratsy kojakoja sy mampitondra henatra zany tsia rehefa tranon'Andriamanitra ianao tafiny voninahitra mba ho hitan'ny olona manao hoe zany aika tranon'Andriamanitra mantsy ny fiainanao zany aika teporin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tompo angeny teny aza manaza any ianareo ny tokony ho anahinareo de hoe tranon'Andriamanitra asa tsy tranon'Andriamanitra fa rehefa tranon'Andriamanitra de Andriamanitra mikarakara mampiaingo mamelona manome sakafo sy ny sisa rehetra maha-olombelona mikojakoja. Zavako malala amin'ny farana amin'ny taona toetsaina manahoana no entinao miatrika ny taona toetsaina ny finoana zany toetsaina anatin'ny tsy fanahina tsy ao anatin'ny tebiteby tsy ao anatin'ny tahotra no avy toetsaina ao anatin'ny fifaliana amin'ny ankehitriny ao anatin'ny fionoana am-posy ny fihedanana de mifalia ary amin'ny namanao e tranon'Andriamanitra ianao de mifalia amin'ny namanao mifalia amin'ny mpiarabelona aminao mba mahaiza mifaly amin'ny namana amin'ny sakaiza amin'ny fiangonana amin'ny mpiarabelona zany ny toetsaina hoentin'izany tranon'Andriamanitra zany satria mahatokony fitantanan'Andriamanitra fikojan'Andriamanitra farany Kristy ny mpanapaka ny tranon'Andriamanitra de ianao zany tsy hoe manadio ihany taky fahadiovana sady manaiky anadio tsy hoe mitaky fikojakojana aminao taky fitandrimanao ny tranon'Andriamanitra fa manaiky koa ikojakoja iaraka aminao no fiainanao. Fa ny fahatelo de zao tranon'Andriamanitra misokatra ho an'ny hafa mampiatrany vahiny. Tranon'Andriamanitra ny tranony jiosy ravako malala de trano misy fandraisam-bahiny. Ny tranony jiosy ny trano de natao hoe taranaka na havana zany hoe ny trano de tsy an'ny olona anankiray anao izy fa metranao koa ny hafa. Hoe Apokalipsy toko fahatelo hidro mitsangana eo ambaravarana akamandondona raha misy mihaino ny feoko de miditra ho amin'ny ary miara misakafo aminy tena fomba jiosy mihitsy zany. Ny trano de natao andraisam-bahiny. Ny trano de mariky ny fisokafana ny varavarana de varavarana misokatra de mariky ny fony sokatra. Raha tranon'Andriamanitra ianao zany ka Jesosy mpanapaka ao amin'ilay tranon'Andriamanitra de aza adinoina fa io tranon'Andriamanitra io zany hoe io fiainanao io de tsy anao rery fa mba misokatra handray ny hafa. Manao anary mba tafiditra ao anatin'io tranonao ve na ao anatin'io fonao ve ny hafa sa inona ihany mamenao sa tsy misy afa-tsy enao rery ny mameno fonao enao sy zay mahafinaritra anao rery ny antsony hoe fiainana am'izao taona ny farany zao mba sokafo le fo de mba ometoerana ao anatin'izany tranonao zany ny fonao zany ny hafa mba omefizay mahatrano azy lay Kristy mpanapaka ny tranonao io ny fonao io fiainanao de zao te hanokatra varavarana mba hidiran'ny hafa ao ny fonao zany hoe taona amin'ny farana de metra fantahina hoe mba aizao aizy zay lay havako zay mba aizao aizy zay lay zanako zay mba aizao aiza ao anatin'ity fiainako ty ny vady aman-janako mba aizao aiza ny ray aman-dreniko mba aizao aiza mipiray tanindrazana amiko mba aizao aiza mipiray fiangonana amiko sokafo ny fonao fa zay ny tadiavin'ilay Jesosy mpanapaka. Jesosy mpanapaka ny fonao mpanapaka ny fiainanao mamelona anao sy mikarakaranao ary mikojakojanao ho trano tsara fa moa ve le trano tsara anao rery ho ary trano tsara ho anao rery ve nataon'Andriamanitra tsy ry avako malala trano tsara nataon'Andriamanitra ko mba handraisanao ny hafa. Asian'Andriamanitra fanaka tsara tala eo anatin'ny tranonao mora azo zany raha itsika ny tranon'Andriamanitra asian'Andriamanitra fanaka tsara tare ao anatin'ny tranontsika ao anatin'ny fotsika ao zany omeny fahasoavana omeny fitahina omeny fahasalamana fa natao inony reny mba nandraisam-bahiny ve sa nijerijerena fotsiny tao an-trano tao fafinaretany maso mba nandraisana ny hafa ve sa nikojakojaina ho an'ny tena samy rery tao avako malala samy rehareana tamin'ny hafa ny fiainako tsara be za milamina tsara ny fahasoavan'Andriamanitra matoy zao fa zao nefa tsy nisy mihitsy fifaliana mba nyraisina
niafa taminao. Trano tapahany Jesosy le avako malala de trano misokatra ho an'ny hafa. Ny fanakarehetra mijanona ho anao ihany, ny fitahina omen'Andriamanitra anao mijanona ho anao ihany. Mahazo matoky an'izany ianao. Raha misy vahiny raisinao tsy mitondra ny entanao mandeha mivoaka izy tsy akory, mijanona aminao ihany. Noho zany raha misokatra amin'ny hafa ianao tsy mandrimbona ny fahasoavana akory ireny olona apetranao reny. Mahazo matoky ianao fa tsy hanombina ny tompo mihitsy ny fahasoavana omeny anao ka omeny ny hafa. Tsia omeny ny hafa rehefa tiany omeny nenao tsy zarainy zany, fa ianao no tian'Andriamanitra izara, fa tsy Andriamanitra mihitsy no andrimbona zay tokony omeny anao ho an'ny hafa. Noho zany aza menatra ry havako malala misokatra amin'ny hafa. Amin'izao taona amin'ny faran'izao tao za tsy izy mety toerana ny hafa, mba mifalia miravoravo amin'ny hafa, mba misy zavatra iombonana amin'ny hafa. Havako malala hoy itsika manao hoe inona no entinao mamarana ny taona, inona no entinao mitsena amin'ny taona, dia izao tranon'Andriamanitra ianao. Jesosy ny mpanapaka, ka raha Jesosy ny mpanapaka ny tranonao, ny fiainanao, dia mety hafantanina hoe inona ny ataony amin'ny toerana tokony misy aho. Inona ka izao nataon'i Jesosy raha Jesosy ny amin'ny toerana misy ahy ity ka mamarana ny tao. Inona ny zavatra andasany amiko? Dia enoko favovalinao satria tranon'Andriamanitra ianao. Dioviny fo fa manaiky anadio anao koa Jesosy. Matoky ny fikojakojan'Andriamanitra sy ny fikarakaran'Andriamanitra anao, ary miteza koa ikarakara ny tenanao, tandrina ny fahasalamanao, ary ny farany pasokafo ny varavarana. Ampidiraomponao ny hafa, hifaly ahita ny fahasoavan'Andriamanitra iainanao amin'ilay trano zay tsy iza fa ianao, tranon'Andriamanitra. Vavakisika tompo misotranao fa nanaiky toetra tomponay ianao, dia fo maloto asa tsy tanteraka, nefa dia nanaiky oninao ianao tahaka anao nanaiky nonona tao ateraka tao an-tranomby, no nanaiky ianao onina ao anatin'ny fonay. Tsy madio aza indraindray, tsy mendrika hitoeranao akory, saingy noho ny krismasy dia nanaiky ianao ho teraka ato am-ponay, ary ny fonay no tranonao, ny fiainanay no tranonao, ianao no manapaka ao. Diovy ny fonay tompo, diovy ny fiainanay, hanapahamasinana amin'izao taona amin'ny faran'izao. Raha misy olona nampalahelo anay dia fa navelanay ireny tompo, ary raha misy kosa tompo nampalahelo anao na nampalahelo ny namanay dia mamindrafo aminay, mamelahany elokay. Vaoko anatin'ny fo madio no andraisanay ny taona vaovao, hamarananay ny taona rahateo satria atomponay ianao. Tompo mpanapaka ny fiainanay ianao, dia mikojakoja ny fiainanay ahatsara azy satria tranonao zahay, ary dia tazan'izay rehetra mijery anay fa tsara ny fiainanay satria manana anao Andriamanitra mpikoja, manana anao Jesosy mpikarakara sy mpanapaka ny fiainanay zahay. Tompo, dia petraka sahady ampelantananao ary ty taona mifarany ty. Misaotra fa tsapanay mihitsy Tompo, fa nikarakara sy nikojakoja ny fahasalamanay, ny asanay, ny fiainanay ianao nandritry 530 andro lasa izay. Tsapanay Tompo, fa tsy nampitovy anay tamin'ny zanak'izao tontolo izao ianao satria zanaka ao zahay, dia nitahinao. Vavak'izay Jesosy, mba hanana fo misokatra, anana fo feno fitiavana, ary aizara fifaliana amin'ny namanay amin'izao taona amin'ny faran'izao, anatin'ny fahamasinana, ao anatin'ny fahamendriana. Dia mametraka ny fiainanay eto am-pelantananao zay Tompo, ianao ny mpanapaka ny fiainanay, dia matoky zahay fa mahay manao mihoatra lavitra anao zahay, fantatra efa mahatsara ny fiainanay ianao satria ato anatinay Andriamanitray, dia mitahianay tompo tsara amin'ny anaranao Jesosy. Amen.